Karalalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Nototsaina androany tetsy amin'ny CHGRA ny fitokanana ny asa fanitarana ny sampana ravonjena ho famahana ny olona amin'ny tsy fampin'ny efitrano fandraisana. Ezaka lehibe ny fanatsarana ny hôpitaly tahaka izao ho ny Floandra Joel. Niverina tombo indray ny mpanjifa fanafody mampitombo hery fiarovana eny amin'ny tobi-pivarotam-panafody eto Andrenivohitra. Iza ambe pitadiny fanafody misy magnesium sy vitamine. Tsy mbola misy kosa ny orana amin'ny famatsiana azy ireo raha ny fanazavana. Fiara tsy mataho-dalana ny fanjakana iray izay ampiasain'ny service régional des domaines Menabe no nisy nangalatra androany maraina atao Morondava. Tokony no tamin'ny 12 ora atoandro ny voasambotra ny mpitandro ny filaminana teny Mahabo ilay mpangalatra. Voatifitra teo amin'ny tongony izy noho ny fikasana akany basin'ny zandary. Amizao akatiko ny fetin'ny Krismasy izao miova endrika ny lamodin'ny sapin hita eny antseneny. Akoatra ny sapin mahazatra, morona any amin'ny sapin vita amin'ny vy ny mpamorona. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ny taran'ny filoha Tunisiana heritaona ny fampetona ny fahefana mpanao lalàna any an-toerana. Nambaran'ity filoha ity fa hisy ny fanovana lalam-panorenana mandrapatonga izany. Ny adidiny lavetrany. Salandro tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny École de Veka Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia nitototsaina androany tetsy amin'ny CHGRA ny fitokanana ny asa fanitarana ny sampana ravonjena ho famahana ny olona ny tsy fampin'ny efitrano fandraisana. Ezaka lehibe ny fanatsarana hôpitaly tahaka izao ho ny filoha Andro Joel Henri Florio. Tontosa androany maraina ny fitokanana ny asa fanitarana ny sampana vonjy aina eo anivon'ny CHUGRA etsy Ampiflo sy ny salle de rééducation eo anivon'ny centre d'appareillage ao Bivalantanana ao. Niatrika izany tena toerana ny filohan'ny République ny Madagasikara sy ireo tompon'andraikitra maro samihafa. Ho fampitomboana ny isan'ny toerana ahafahana mandray an-tanana ny ireo marary, tonga manatona ny sampana vonjy aina no anton'izao fanitarana izao raha ny fantatra. Raha teo aloha, tsy nisy afa-tsy 20 ihany ireo farafara afahana mandray ireo marary eo anivon'ity sampana vonjy aina ity, nampiakarina avroeny izany amin'izao fotoana izao. Mampitombo ny fandraisan-tanana ito anivon'ny sampana ravonjena izao fotodrafitrasa izao satria nampiana fandriana maromaro ireo izay efa misy ankehitrina ary eo anivon'ny centre d'appareillage de Madagasikara dia namboarina ny fotodrafitrasa mba hitsinjovana manokana ireo olona manana tsy fahatomombanana na fahasembanana rabatana hatrany am-boka natakaitra izany azo takiarina. Tsy vesatra ho an'ny hafa ny teny filamatra ka hotokanana anio izany salle de rééducation sy ny rano taxi vaovao izany izay ahitana ao amin'ny CHU centre d'appareillage service anakefatra. Service médical izay miandraikitra ny fizarana ara-pahasalamana sy fitsaboana ireo olona manana mila fanarenana ara-batana amin'ny ankapobeny. Faharoa dia misy ny service de rééducation fonctionnelle izay ahitana fandraisana an-tanana sy fikarakarana manokana miisa 3 dia ny kinésithérapie, ny ergothérapie ary ny orthophonie. Misy koa ny service d'appareillage izay miandraikitra ny fanamboarana ireo fampitaovana na appareillage. Nanamafy ny filohan'ny République Andra Joel fa isan'ny velirano ny fanaovany tamin'ny vahoaka malagasy ny fanatsarana ny tombom-pahasalamana ahafahana mandray an-tanana ireo marary. Maimaim-pona avokoa ny fandraisana an-tanana voalohany eo anivon'ny sampana vonjy aina ary mponina efa mahery ny 2000 no nisitraka izany. Ka raha iverina eto amin'ity toerana ity tsika hitokana an'izao service d'urgence izao dia noho ny fahatsapana fa betsaka ihany koa ireo vahoaka izay marary, antsika moa dia hoe izay marary andriana dia ny foanana ihany koa hatramin'izay satria betsaka ny olona tonga marary tsy fidin'izy ireo, misy ny tapaka lalan-drà, misy ny tapa-tanana, misy ny voadonan'ny tomobile, misy ny enjera nanao maçon dia maratra tonga aty nefa izy ireo tsy manambola.
dia zay no nametrahana lahara-pamerana nametrahana tamin'ny andriamato-ministra hoe monsieur le ministre efa siniavitsika tamin'ny volana oktobra 10 oktobra 2020 hoe ny premier soin rehetrarehetra rehefa tonga amin'ny service d'urgence ny marary aza takina coton aza takina vola aza takina consultation aza takina fanafody fa tonga dia tamizabony izy ro satria tsy fidina izy moa ny anapo hoe vodonany tomobile letsy tsy tsisy volividanina platre ny any aminy dia zay nataontsika nametraka hoe ny premier soin rehetrarehetra anavotanaina dia natao manam-ponitsika zao no nanao an'izany ary zava-dehibe ny fametrahana an'izany tetikasa rehetrarehetra ao anatin'ny velirano izany. Nanamafy ihany koa ny filoha nandritra ny lahateny izay nataony fa maimaim-poana avokoa ny fitsaboana ny zaza latsaky ny 5 taona eny anivony ireny CSB rehetra manekana ny nosy ary maimaim-poana ihany koa ny fisafona sy ny fiterahana eny amin'ireny CSB 2 ireny. Fantatra ihany koa fa hôpitaly manara-penitra misy 370 no andalam-pahavitana amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara. Anatanteraka filan-kevitry minisitra manokana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement tarampitso ho ny filoham-pirenena androany tetsy ampy filoha noho ny fahitana ny fitombon'ny olona vaomarina fa mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 eto Madagasikara no anton'izany raha ny fanazavanao ry filoha reo. Tsikaritra nandritra ity volana Desambra ity fa nahitana fitombona ny olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 teto amintsika indrindra fa ny teto anivon'ny faritra Analamanga ny tao vakana karatra ary ny tany Matsaitrambony. Manoloan'io hanatanteraka filan-kevitry ny minisitra manokana ny fitondram-panjakana ho an'ny andro ny Rampitso. Ho fantatra aorian'izany ny fepetra rehetra ho raisina mifandraika amin'ny fitombony io taha io raha ny nambaran'ny filoha Andrajoel Androany teny amin'ny CSU GRA etsy Ampefiloha. Tamin'ny herinandro niakatra be ny olona nitondra an'ilay tsimok'aretina Covid dia efa nijerevana fa tamin'ity herinandro ity indray somary nidina kely ihany aloha na zany azy azy nefa tsy maintsy misy fepetra ho raisitsika mila mitandrina ihany tsika ary misy ny fandiniana manokana amin'ny fepetra rehetra tokony ho raisina Rampitso alarobia ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra isy conseil des ministres spécial mihitsy zany ho atao andiniana fotsiny amin'ny resaka Covid-19 eto Madagasikara. Rampitso tsika ny mahafantatra an'izay hoe inona no fepetra tokony ho raisina manahoana ny jerevana daholo ny situation fa ny antsoan'ny andriamato-ministra tamin'ny maraina zao eo amin'ny 90 tao izy ny andriamato-ministra ny miditra hôpitaly ankehitriny zany hoe mbola tsy tena tonga ao anatin'ilay hoe idirana amin'izay ame an'izay fa na zany misy fepetra maromaro tsy maintsy ho raisina dia io zany mety mivoatra ihany fa Rampitso ao anatin'ny filan-kevitry minisitra no ahafantarantsika an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ho fantatra Rampitso araka izany ny fepetra rehetra entina hisorohana ny mety ho fiparitahany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Makasika ny Covid-19 izay hatrany dia ahafahana mitily aingana ireo olona ahina fa mitondra ny tsimok'aretina Covid-19. Anisan'ny fanapa-kevitra vaovao izay nondraisin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny fanaovana fitiliana Covid-19 eny anivon'ny CSB2. Fitiliana TDR no tanterahana manerana ireo CSB2 misy 70 eto Antananarivo renivohitra. Anatanteraka izany ihany koa mifaritra vakana karatra. Fanampanazavana. Mba ahafahantsika mandresy miaraka n'ity valanaretina ity dia nandray andraikitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministera Fahasalamam-bahoaka nametraka paikady vaovao eny amin'ny tobim-pahasalamana fototra dia napetraka ny fahafahana manao fitiliana eny amin'ny tobim-pahasalamana eto Antananarivohitra sy Vakinankaratra aloha nanomboana azy. Anjaran'ny mpitsabo no mamaritra na anaovana an'izany fitiliana izany tsika na tsy arakaraky ny fizaham-pahasalamana izay atao. Ny fanentanana atao dia aza mandrimandry manana retina. Manatona tobim-pahasalamana raha fantatra fa misy tranga hafahafa eny amintsika fa any no afaka hamary ny fanontaniantsika. Niverina mitombo indray ny mpanjifa fanafody mampitombo hery fiarovana eny amin'ny von'ny toeram-pivarotana fanafody eto andrenivohitra isan'ny be mpitady amin'izany ny fanafody misy magnesium sy vitamine tsy mbola misy kosa ny olana amin'ny famatsiana azy ireo raha ny fanazavana Yves Richard. Nanomboka ny volana Desambra
Nahitana fiakarana ny tahan'ny fanjifana ny fanafody mampitombo hery fiarovana eny anivon'ny toeram-pivarotam-panafody maro eto Andrenivohitra. Raha ho an'ny farmasia eto Anosizato, saika mitady izany avokoa ny 20 isan-jaton'ny mpanjifa manantona azy ireo isan'andro. Raha ohatra ka hoe mandray mpanjifa 100 zao izay da ataontsika eo amin'ny 70-20 amin'ireo tonga dia ny fanafody momban'ny Covid-19 daholo ny fidilina eo. Ao anatin'izany ny Stimol, ny Magnébé6, ny vitamine C, manampy an'izany koa ny fanafody ho an'ny ankizy toy ny Doliprane sy ny kohaka sy ny maro samihafa zany ohatrohatran'izay ny tena be mpifidy amin'izao. Na izany na tsy izany, tsy mbola misy ny olana amin'ny famatsiana azy ireo raha ny fanadihadiana. Betsaka ihany koa ny tahiry na eo aza ny fitombon'ny filana treto, antony hitazonan'ny farmasia ny vidiny teo aloha raha tsy misy ny fiovana. Tsy eto aloha mbola tsisy fiovana fa mbola zaka ny fahefa amin'ny vidin'ny olon-drehetra daholo aloha ny vidin'ny fanafody. Mitovitovy amin'ny taloha reny daholo ihany aloha hatreto. Ny Magnébé6 zao 14 700 ariary. Dia ny vitamine C NCPC 2300 ariary ny plakety. Zany hoe rehefa mbola betsaka zany any amin'ny fournisseur dia tsy maintsy mbola betsaka mitovy amin'izay koa ny aty amin'ny farmasia. Tsy araka izay ankilany ny zava-misy manerana ny farmasia eto Andrenivohitra. Raha ny fanadihadiana teny Ampefiloha, saika na tsikaritra fiakaram-bidy ny mpanjifa indrindra mahakasika ny fanafody mampitombo hery fiarovana. Tranga izay tsy mampihemotra ny maro ho fisorohana ny valanaretina. Fanafody vidiko aloha zany zao dia vitamine C, dia complexe B, dia magnésium moa no hanina teo aloha teo. Ny antony moa zany dia hoe amin'ilay aretina efa mitombo ity. Moa ny tena koa fa somary efa le bebe ihany dia miezaka ny mba hoe hiaro an'ilay izy zany mba ho tsy ho tafiditra ilay aretina. Za aloha zany nahita hoe mitombo ihany ilay vidiny raha par rapport n'ilay teo aloha zany. Matahotra ihany izay na tonga izy tsy salasalana fa fahasairana na misy fa tsy maintsy vidiana ny fanafody satria aleo mieritreritra hoe mitsabo teny izao toy izay raha sanatria Covid tokoa zazakely io ve anana hery etrena izany. Lehibe ara moa ny tena voan'ny Covid matahotra sy mitorakovitra dia may zanaky ny tena izao fa dia tsy maintsy narahana daholo izay nitenen'ny dokotera rehetrarehetra. Dia reto izao mbola atsasakaraha maray manontolo ny vidiny ity. Ohatranay mpividy Everalgo sy Doliprane izao eo amin'ny moyenne izy eo amin'ny 10 000 ariary eo. Fa izao ilay izy lasa miakatra kely miakatra 3 000 lasa 13 000 zany. Le fanafodiny zazakely koa lasa ilay dokotera fa efa en rupture dia hifanenjena be. Na izany na tsy izany, manaitra ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera piay amin'ny fanohizana ny fanaraha-mason'ny vidim-panafody mifandraika amin'ny Covid-19 indray araka izany ny olom-pirenena. Ny fitavozavozana izay atahorana ampitangana ny vidim-panafody anatin'ny fotoana mampianaka ny valanaretina. Tranga izay efa nienana ary nitarika fanakianana mahavain'ny ministera voakasika tamin'ny fiatombohan'ny taona teo ka tokony ho jerena akaiky. Ialana tsiny moa tamin'ny fahatapahana teo noho ny olana ara-teknika fa alohan'ny anoizantsika ny vaovao dia ny alohana araka adoka varotra. 2 fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. VAUVAUB! Andramni Gino Ice. Zay zava-pisotro manalay taheta, vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amin'ny varotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Les meilleurs amis pour la vie. Manana olana amin'ny groupe électrogène ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny groupe sarotra velomina sy manahirana ireny tsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy, mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. Yes! M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Sarah Lalanne.
namana drany zany fety miaraka amin'ny fianakaviana zany mikarakara fifaliana ery fento fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra ka andao ariary fety 10,000 ariary monja ny décodeur miaraka amin'ny access iray volana be izao tolotra manan-kery hatramin'ny 4 Desambra. Efa abonné Canal Plus ve ianao? Mahazo to Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao rehefa avy manao réabonnement ianao manatona aingana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. Voilà des idées cadeaux qui changent pour illuminer mon quotidien. Waouh! Plus que celui-ci et tout est au complet. Si seulement... Parce que donner est tout simplement le geste le plus honorable. Des cadeaux surprises vous attendent. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika dia fiara tsy mataho-dalana ny fanjakana iray izay ampiasain'ny service régional des domaines Menabe no nisy nangalatra androany maraina tao Morondava atokony tamin'ny 12 ora atoandro no voasampotry ny mpitandro ny filaminana teny Mahabo ilay mpangalatra voatifitra teo amin'ny tongo Moïse noho ny fikasana akany basy ny zandarmy antarandriana ivo. Tokony tamin'ny 7 ora sy sasany maraina teo androany teto Morondava fiara-panjakana iray izay ampiasain'ny mpiasan'ny service régional des domaines Menabe no nisy nangalatra ka nitondra izany tsoaka avy hatrany. Raha naniraka ny chauffeur zany ny mpamily ny fiara moa zany tena ko anamboatra tomobile dia izy nandeha ho any amin'ny namahorany amin'ny mpanamboatra tomobile iny no zany nateo amin'ny croisement makany amin'ny draine eo Morondava centre le tomobile no filaza moa voarina resaka taman'olona izy dia teo kaiky ny tomobile eo ihany nefa dia tonga dia natosika ilay mpangalatra izy ary niditra kely tao anaty tomobile ilay mpangalatra tomobile dia nitsofoka rehefa tany dia nitondra ny family iny. Niezaka ihany moa le mpamily niantso nanao hoe hoaiza ianao zo hoaiza ohatran'izao ajanona ny tomobile kanefa le olona koa moa goavana sady ngeza avy dia nanosika anazy ary saika voadona tomobile teo ary le chauffeur dia lasa moa izy zany tonga dia nitodidona dia nesy tanàna makany amin'ny lalany Mahabo iny. Avy hatrany dia misy olona nanenjika teo moa zany ny mpiaramonina nanenjika tamin'ny moto teo ary le chauffeur konkoa dia nanenjika tamin'ny nandray ireny bajaja ireny nanenjika anazy tany. Avy dia nandray niantso moa zany dia tonga dia niantso ny commissariat central niantso ny commandant de groupement ary niantso teo ireo namanao amin'ny pénitentiaire mba anampy amin'ny fisamborana ilay mpangalatra. 570 kilometatra mialan'ny Morondava teny amin'ny lalam-pirenena 530 no tratran'ny mpitandro ny filaminana ilay nitondra kerin'ny fiara. No ny fanoerana no kasainy natao voatifitry ny zandary ny tongony voasambotra tao aorian'izay ny tenany ary voaverina ihany koa ny fiara. Nalefa teny amin'ny hôpitaly Morondava avy hatrany izy taorian'izay. Rehefa hiditra ny Mahabo izy io zany no sikaritra le fiara zany ary mandeha mafy. Dia avy hatrany moa zany dia nisakanana tsy nijanona dia narahana ninjehana alolo kely Mahabo izy moa zany dia nanao fampitandremana moa zany ny zandarme nanao fampitandremana nanao tifitra sommation zany dia nijanona voatery tsy maintsy nitifitra ny pneu avanan'ilay tomobile moa zany ny zandary dia vaky ny pneu avant gauche n'ilay fiara. Mety nijana nefa zany na izana zany le mpangalatra nitondra le fiara zany fa dia mbola nanohy ny diany ihany ny kiry. Ny farany moa zany rehefa tao anaty tanàna afaka ny barrage Mahabo dia nijanona le fiara tafajana tsy afaka nandeha intsony rehefa rehatra le pneu avanana io voatifitra io zany. Dia rehefa nivoaka izy dia mbola nitenenina ihany nitenena moramora saina mivoaka. Fara moa rehefa nivoaka izy avy hatrany dia niazakazaka ny antsambo teny amin'ny zandary izay nanenjika anazy hisambotra ny basiny. Dia vokatr'izay moa zany dia voatery tsy maintsy nampiasa fitaovana ny élément dia naratra tamin'izay fotoana izay zany ny tongotr'ilay olona nangalatra an'ilay fiara. Anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoan'izao ny fanazavana. Mbola tsy azo alaina am-bavany kosa ilay tratra nangalatra ny fiara noho ny tenany izay mbola anatin'ny fitsaboana tanteraka.
Lafa mavao hafa kosa indray dia mivoaka androany Tetsianosy ireo mpiasan'ny fohy be mpitantanana ankabeany etra 150 navita fiofanana mahakasika ny titadaty fitaovana izay napetraky ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena ampiasana amin'ny fanaovana tombanesaka ny fomba fampidiraketra fanampanazavana. Io fitaovana io dia ahafahan'izy ireo manao ny évaluation système fiscal malagasy zany ahafahany mahita hoe inona no tanjaka na hoe force sy ny mety hoe fahalemen'izany système izany dia izany moa zavatra ilaina ahafahana mampiasa misimisy kokoa anareo tanjaka ary ahafahana manalina an'izay mety hoe lesoka izany. Ny tohiny dia efa nisy atao hoe zavatra tokony ho alalinina na hoe domaine d'analyse anaky 7 moa zany nefa hita soratra teo dia efa nomenany toromarika mahakasika an'izay izy ireo amin'ny asa rehetra atao amin'ny fohy be mpitantanana ny etra dia iroso amin'izay izy zany dia tokony hivoaka ny valan'izay atao hoe analizy nataon'izay ahafahana manatsara ny etra miditra na hoe ny recette fiscale. Hatramin'ny volana Jona lasa teo nanomboka miverina ny fanafarana entana eto Madagasikara raha tokany hisatra izany ny fiandohan'ny taona noho ny fisian'ny Covid-19 natratra hatrany amin'ny 450 isanjato araka izany ny taux de réalisation teo anivon'ny fahatseranana ny faran'ny volana Novambra lasa teo fanadina. Ny 450 isanjato ny fanafarana entana teto Madagasikara ny taona 2020. Ny toy ny fiandohan'ny taona 2020 izany ary tsy niova hatramin'ny volana Jona 2020. Taorin'izay vao niverina tsikelikely ny fanafarana entana ka natratra tany amin'ny 450 isanjato ny taux de réalisation ny faran'ny volana Novambra lasa teo. Lava be zany ny fotoana tongavan'ny entana satria ny alavan'ny transit time korontana ny chaîne logistique internationale noho ny impact ny Covid nomboka tamin'ny 2020 na teto amintsika koa natsapan'izay zany taty amin'ny fahatsirana satria na tamin'ny taona 2020 iny dia ny 520 isanjato ny fanafarana ary mbola tamin'ny voalohan'ny taona iny juska tamin'ny volana Jona teo dia mbola somary nihisatra satria mbola tsy niverina tamin'ny ny activité économique normale zany fa nanomboka tamin'ny volana Jona kosa dia niakatra ary anisan'ny indicateur tsara azo raisina nampitahaina amin'izay dia ny volana Novambra izay natratra 720 sy 200 lavitrisa ny fampidiram-bola raha ohatra ka amin'ny fotoana tsara mety eo amin'ny 20 sy 200 lavitrisa eo no isam-bolana ampidirany fahatseranana. Raha ny tokony ho izy manodidina ny 20 sy 200 lavitrisa ariary isam-bolana ny vola miditra amin'ny fahatseranana. Izany hoe manodidina ny 7 hatramin'ny 4 miliara ariary isan'andro. Ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fanaraha-maso apetraka manerana ny nosy manomboka ny taona 2020 ny 100% scanning. Mandalo scanner avy hatrany ireo entana rehetra vao mivoaka ny sambo. Ny volana Martsa no ho avy ny scanner roa ka ny automasina no anomboana azy. Ny impact an'izay ty amin'ny fahatseranana dia anankiroa. Eo ny facilitation satria aingana kokoa ny famoahana entana ny tanjona zany dia anatin'ny adiny 3 dia vita ny traitement de déclaration raha ohatra ka tsy mila visite, dia adiny 7 raha ohatra ka mila visite ny liquidation na ny traitement ny déclaration satria mety adiny 2 adiny 3 amin'izay zany anaovana visite dia ny ambiny akana fotoana anaovana liquidation. Misy ny maziscanne na circuit jaune na circuit rouge ny totalité ny conteneur na ny maziscanne daholo dia zay koa no mahatonga ny deuxième étape ny sécurisation zany hoe niosika amina fanambarana zany ny espèce de marchandise sy ny quantité zany miena kokoa satria ananany maziscanne daholo ny conteneur zay ho débarqué ary ny port rehetrarehetra Madagasikara moa zany no ametrahana ny projet io fa ny tamatavy nanombohana anazy manomboka mois de mars io zay 520 isanjato ny entana miditra eto Madagasikara dia mandalo tamatavy daholo. Tsy misy ny sara aloha miampy na miala manoloana ny fametrahana io 100% scanning io. Tanjona ny anafanganana bebe koa hatrany ny famoahana entana eny amin'ny seranana sy ny fanaraha-maso ireo entana mivoaka sy miditra ny Madagasikara. Apetraka automasina ary atomboka ny taona 2020 ihany koa ny école des douanes, ny brigade canine ary ny laboratoire iray lehibe. Makasika ilay volamena teo amin'ny 70 kilao kosa nanamafy ny fahatseranana fa taorian'ny fitsarana inenina miantaona mitoy ny raharaha-pitsarana sy ny fitakiana ny famerenana ireo volamena eto an-tanindrazana. Ahina hiteraka voka-dratsy amin'ny manodidina ny fisian'ny fanotofana tany tsy ara-dalàna naraisan'ny ministeran'ny fanajariana tany fitarainana etsy Andorano fotsy.
nidina anjeriny zava-misy tena antoerana ny commune voankasika ny avy anivon'ny ministera tompony anaikitra niaraka tamin'ny apipa tamin'ity androany ity miantarandrianay. Taika izao ny fanotofa tany tsy ara-dalàna teto Andoharany fotsy. Taorian'ny fitarainana voaray mikasika ny aian'ny mponiny amin'ny mety ho fiantraikany izao fanotofana sy fanamboarana ampahany lakan-drano izao. Nidina anjeriny zava-misy tetỳ an-toerana androany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany ny apipary ny solotenan'ny commune voankasika. Hita nandritra izay fa maro ny tsy fanaran-dalàna nataony nanao ny fanotofana, tsy mifanaraka amin'ny fahazoana lalana nomeny commune ny asa nataon'ireo nanao ny fangatahana. Autorisation délivrée des élus aménagement les canaux zay zany miaraka amin'le digue moa zany tsindrany hoe isy andehanany zareo fa dia miaraka amin'izay hoe mitovy eo amin'ny habean'ny tetezana izay ivoahan'ny rano ary ny sakan'io canal io zany raha vato atao eo rano vaty amin'ny canal mandeha makany amin'ny tambary izay mety mila rano na ny rano tafahoatra avany amin'ny tambary mandeha makaty amin'ny canal zay zany no autorisation mena tsy nisy resaka tsy voaja zany ny habean'le izy ary tsy voaja ihany koa le hoe remblai atao tsisy autorisation na remblai alavany aloha zany tena hoe juste hatramin'le faran'ny canal lery misiny iny zany satria lisy zao tsy nataony misy le izy fa tonga dia nitotofany dia zay tsy voaja zany izy tsisy voaja zany zay tsisy alavany hoe najaina fa nisy ina tonga dia nitotofany daholo le izy. Olana maro no ahina ho ateraka izao tsy fanaran-dalàna izao. Fahafantarana tonga eto ny apipa dia tsy nahazo autorisation aloha tany amin'ny apipa ny autorisation na remblai na ito tazantsika eto na teo ambony canal ity. Menimenina ny olona rariny rano menimenina satria ry ambony ary zany zao ny canal dia nitapenina eto dia nitapenina ato zany hoe tsisy tsony zany zay maha-canal nyity fa karazana mialatsiny amin'le teny hoe karazana nandrebirebena fotsiny zany ny fanasiavana nyity fa ohatrany napetraka hoe io zany le canal natao na izany nato zany ary nefa dia le tsy fanandaran-dalàna no zavatra ngeza be satria raha ohatra ka hanao ohatran'izao daholo zany dia andeha ho totofana sina dalina eo ambony canal ndretany dia lasa lalana ho an'ny olona rehetrarehetra dia afaka manao an'izay daholo ve ny rehetrarehetra ho totofana daholo zany ny canal misy rehetra manodidina ny Tananarivo anamboarana lalana dia maka izy tsika satria zao zany ny santionany anankiray ka rehefa une fois accordeny io alefa io dia minoa maromarona fa io ny randra mitarika ho ataon'ny olona rehetrarehetra hoe nitarina nototra canal ho atao lalana ko maninona zay ny sakana midikan'izay zany misy ny fepetra tsy maintsy ho raisina ho an'izay olona nanao an'itony zavatra. Manoloan'io tsy maintsy nroso tamin'ny fandraisana andraikitra ny commune, ny ministera ny fanajariana ny tany ary ny apipa. Fepetra maro no tsy maintsy ho raisina raha ny fanazavana. Ny fepetra aloha zany voalohany indrindra tsy maintsy famerenana ny état initial. Raha ohatra ka tsy voaprofo ara teknika eo misy ny technicien eo amin'ny apipa, misy ny technicien eo amin'ny aménagement du territoire ka raha voaprofon'le olona ara teknika ny maha-ara-dalàna ny zavatra ataony dia manao ny régularisation izy régularisation moa voateny foana matetika tsy hoe manao régularisation dia vita ny kabary fa tsy maintsy misy azy miaraka amin'izay izay irahana commune moa zany tena tompony andraikitra tsy mety tsy voary ny resaka ara teknika dia tsy maintsy ravana tsy azony atao tony zavatra tony zay mise en état ny dikan'izay zany io nisy canal anankiray ataontsika hoe ouverture diomètre ny dikan'izay zany tsy maintsy averina ho diomètre ny ouverture ny canal io nisy tany nitotofana satria le canal ny totofany dia mila tsy totofana ny canal dia io misy remblai azo totofana sa tsy azo totofana araka ny prescription d'urbanisme tsy azo dia tsy maintsy misy mifepetra mifanaraka amin'izay. Fatahorana amin'ny mety ho tondradrano ateraky ny fanotofana ny fiantraikan'ny foto-drafitrasa amin'ireo tanimbary ety amin'ny manodidina ireo no isan'ny ahiny mponina amin'izao tsy fanaran-dalàna izao. Mahakasika resaka tany izay hatrany dia raha toka efa-jato ny taratasy ny karakaraina boky tany misy sa telonjato no nozaraina ho an'ny mponina ao Bekily vokatry ny fiara-miasa eo ny ministera ny fanajariana tany sy ny PNUD Gaëtan Andriatsirafo. Anjato taonany maro tsy nisy afa-tsy 70 ireo boky tany voazara tao Bekily faritra Androy ary antony maro no nahatonga io ta io ho ambany. Ankehitriny vokatry ny fiara-miasa ny ministera ny fananantany sy ny fanajariana ny tany ary ny PNUD boky tany misy 300 no indray nozaraina ho an'ireo mponina ao an-toerana raha toka manodidina ny 400 ireo antota taratasy no karakaraina. Misaotra be ny ministra ny fananantany, misaotra ny andriamatoa filoham-pirenena izay nanatanteraka an'izao
be nazahoanay ny taninay satria ela be zahay tena tsy nahavitan'izao zany raha tsy nisy le fahabezaka. Faly mihitsy zany zay satria anay le tany zao manomboka zao tsisy olo mandravandrava sasy zany fa efa misoratra aminay zany le tany le anay. Mba tokony toy zany zao ezaka atao zao satria mbola maro zany ny namana sy ny fianakavianany mbola mahitahita te hanao an'ity zavatra ty nefa tamin'ny fotoana nanaovana azy zany mbola misy olana kely amin'ny lafo vola sy ny karazana zany dia mangataka zany hitokizany zao zavatra zao. Isokatra tsy ho ela ihany koa ny birao ny fananatany sy ny fandrefetsatany ny ao Bekily. Raha tsy manana zo isitraka tany ireo vehivavy, napetraka androany ny mira lenta ary azo soratana amin'ireo vehivavy ny tany ary afaka mandova tany izy ireo. Antoky ny fampandrosoana lovain-jafy ny fananany tany ary mitovy amin'ny fananana karapanondro ny fananana bokotany. Fantontsaina androany tetsy amin'ny kianja mitafony Mahamasina ny fakakevitra ireo mponina amin'ny boriboritany miisa 5 izay andalovan'ny tetika asa teleferika. Mitohy hatramin'ny 7 Desambra kosa ny fahafana maneho hevitra mahakasika izany. Michel Aranarjon. Mizarazara ny hevitry ny mponina manoloana ny tetika asa teleferika izay ho apetraka eto Antananarivo. Ao ireo milaza fa tsy lahara-pahamehana izany manoloana ny fitotongana ny sosialim-bahoaka ankehitriny. Ao kosa nefa ireo izay mankasitraka ny siny ny fivoarana eo amin'izay tontolo ny fitaterana izay. Iray amin'ireo fokontany andalovan'izay tetika asa fitaterana Antarby izay ny fokontany Ambatobe. Raha nambara ny sefy fokontany Ambatobe, fambatrosoana ny tanàna ny tetika asa ary tokony hifanaraka amin'izay ihany koa ny fambovoarana ny tanàna lalovany. Zavatra angatan'ny mponina izay tsisy hoe nanoana akory ny tetika asa fa mba nangataka izy ny tanàna draiky moa dia teny fotony nanontanian'olo hoe manahoana ny fahitanareo araka ny fivoriana efa nataony amin'ny aloha dia misy ny doléance moa dia ireo tsisy nametraka ny doléance tena fokontany fa nametraka kosa ry zareo ny hoe mba angatahana président hoe mba misy fanamboarana satria ny environnement zany izay zany te mba amboly azo amin'ny sisiny lalana na tsy andalovany ny téléphérique iny izay koa nefana dia misy andreo trano kely somary tsy atao hoe tsara nefa tsy atao hoe ratsy nefa dia misy mponina misy olombelona miaino dia mba mananteny zareo hoe raha andeha ny téléphérique eo ambony eo ary tanteraka zany dia mba misy fanatsarana ny trano ety ambany araka amin'le téléphérique izay sy hoe ny trano hoe moderne be hoe building tsara amin'izany fa mba miaina tsara koa le olona zany maha olona tontolo iainana dia mba asiana ny karazana hazo maniry amin'ny tanàna satria zay le fandrosoana zany tsy firenovan'ny tontolo iainana. Nandritry ny fiainona ny hevitrireo mponina amin'ny boriboritany miisa 5 andalovan'ny tetika asa teleferika. Laza ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa ity no tetika asa panjakana tsy tokony hisy olana eo amin'ny fiarahamonina no tsy fikasihana trano na fananan'olona ny fanatanterahana izany ary mijanona ho fampandrosoana ny tanàna. Misy tao asika mieritreritra hoe sao mijery ty zavatra ty. Ity no izarako aminareo. Raha ny safidy hamatsy volatsika ny frantsay
mampiasa didinareo fa tsy manome vola amin'izao izy raha tsy mamary ny fanatedinareo teknika lalina tetikasa iray. Tanterahana androany tetsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ny fakakefitra ireo mponina amin'ny boriboritany miisa 5 andalova ny tetikasa fitaterana an-tariby. Aorian'izay kosa dia fantatra fa misy ny kahie izay apetraka isaky ny fokontany ahafahan'ireo mponina manome ny heviny amin'ny fanatanterahana izay tetikasa teleferika izay. Raitsivina nanomboka ny 7 Desambra 2022 ka hatramin'ny 20 ny volana Desambra no anatatosana ny fankakefitra ny olon-tsotra eny amin'ireo boriboritany ireo sy ireo fokontany. Aina kosa ny fisian'ny fampitsiam-bola eo amin'ny sehatrin'ny Jona eto Madagasikara raha nambarany samifina tamin'ity androany ity isan'ny anton'izany moa ny tsy fampin'ny fitaovana isan-karazany. Abraham Randriamanana. Isan'ireo voakasiky ny famontsiam-bola eto Madagasikara sehatrin'ny Jona raha nambarany teo anivon'ny samifinina na ny sampandraraha malagasy adina amin'ny famontsiam-bola sy ny famatsiana ny fampiroroana tsy maharaka manoloana ny fanaraha-maso ireo faridranomasina ireo fitaovana misy ampelantanan'ny tompon'andraikitra izay mahatonga ny fisian'ny fampiasam-bola tsy ara-dalàna amin'ny Jona raha ny fanazavana. Tsika miara-mahalala fa ny ranomasina Madagasikara io azo lazaina hoe tsy tena voaro. Tsika mahita amin'ny vaovao isan-karazany sy amin'ny internet hoe misy ny fitrandana tsy ara-dalàna ao. Raha misy vola maloto na olona manao fitrandana tsy ara-dalàna dia simba ilay fifaninanana dia vitsy ny mpampiasa vola mety hitrandraka amin'ilay tsy ara-dalàna hanatsara ny ekonomintsika. Raha ny antontanisa misy eo amin'ny samifinina tsy dia mbola misy betsaka zany zavatra zany dia izay ilay mampanahy satria tsika raha mijery an'ilay vaovao lazaina dia be dia be ny fimenomana. Ohatra tamin'ny taona 2024 angano misy sambo enina sinoa sy ny sisa misy foana le vaovao fa nefa tsy tonga eo amin'ny tompon'andraikitra zany le fitarainana na fitoroana momba azy. Tsy afa-misaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampanarahan-dalana sy ny fanomezan'antoka amin'ny fitrandrana ny arenan-dranomasina. Misy zavatra very ny ato ministera izay vola tokony hiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana, vola tokony ho afaka higokan'izany ny malagasy 420 tapitrisa tanjona atsika dia ny ampiroborobo ny toekarena manga eto Madagasikara. Zany hoe miantso mpanambola azantsika na investisseur ho tonga eto Madagasikara. Ka mila petraka tsara zany ny dispositif rehetrarehetra ahafahantsika zany mirasure an'ireo olona reo fa itsika dia olona tandalana i Madagasikara. Ary itsika ihany koa dia olona miditra ao anatin'izany sehatry ny fangaraharaana zany miditra ao anatin'ny sehatra ny tontolon'ny fifampitondrana tsara tantana na izany bonne gouvernance zany. Tontosandroany teny Ampandrinomo ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa teo anivon'ny samifina sy ny ministeran'ny Jona sy ny toe-karena manga tanjona ny fifampizarana traikefa sy ny fiarahamentana eo amin'ny rotonta amin'ny fanitsiana sy ny fiarahana manao fanadihadiana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ina hitohy amin'ny famontsiam-bola anatin'ny sehatry ny Jona eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia amin'izao hankatoko ny fetin'ny krismasy izao miova endrika ny lamodin'ny sapin hita eny tsena eny ankoatra ny sapin mahazatra morona any amin'ny sapin vita amin'ny vy ny mpamorona. Michel Renardo. Sapin vita amin'ny vy izay indray no lamody ny sapin raha ho an'ity taona 2024 ity. Nanantona toerana iray mpamokatra izany izahay. Mbola hita eny an-tsena ireo sapin maitso na fotsy vita amin'ny plastika na ihany koa vita amin'ny hazo saingy efa mitobaka eny an-tsena ihany koa ny sapin vita amin'ny akora hafa, ny sapin vita amin'ny vy. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny krismasy izao, morona betsaka any amin'ny zava-baovao tahaka izao ny tokantrano malagasy. Raha ampitahina amin'ireo sapin mahazatra, isan'ny entina miady amin'ny fahasimban'ny ala izao, raha ny fanazavana. Tonty vao nisy an'ity modèle vy ohatry ity. Ary midokako nareo hoe fananinona vily izy nefa niary bateny well. Dia le izy ny antony manokana moa zany nanaovana an'ity sady mbola tsisy hoe mpanao le izy no mba sady miaro ny tontolo iainana. Tsy manapanapaka sapin fotsiny dia efa mavita sapin. Dia ohatrany modèle hitany efa hoe mety ho masarika ny olona sady afaka ampiaingona tsara izy no afaka apetraka any amin'izay décoration itiavanao anazy. Tena amin'ity zavatra ity tena be da be ny olona mikomandy an'ity zavatra ity. Tsy haiko hoe zava-baovao ve le izy fa na zay raha tsy maharaka mihitsy. Lasa manenjika be zay ny akora anaovanay anazy moa zany
vy daholy momba fer métallique daholo moa zany. Anankiray aloha eo amin'ny anina eo ny avitanany azy eo amin'ny adiny ray eo fa tsy hoe indray andro ohatr' zany. Andinay moa zany efa nanomboka mois de tamin'ny mois de novembre efa mipréparenay anazy. Dia tamin'ity décembre ity izy no lancenay amin'izay. Hoe nalefanay pary anina amin'izay zany hoe mba ohatrany hoe navoakanay tamin'ny public amin'izay ohatr' zao nay nendrika sapin vaovao ohatr' zany. Dinany 12 isan'andro ny sapin vita amin'ny vy vokarin'ireto mpamokatra ireto. Tsy maharaka ho izy ireo ny vokatra raha ny tinady amin'izao fotoana izao. Mandeha ilay izy aloha manjifa daholo na ny olona aty amin'ny centre ville, ny banque, supermarché, ny olon-tsotra rehetrarehetra eo amin'ny 12 par jour eo no enjehanay. Ka manao zavatra ara-malagasy moderne efa ohatrany hoe plus évolué kokoa le izy. Dia le hita eny an-tsena reny le maitsomaitso zany efa miverina foana le zavatra dia lasa ohatrany hoe tsy manaraka toetrandro. Dia miezaka mitady zava-baovao zay dia nifampidinika dia hoe andaotsika hanao sapin en fer fa iny mbola tsisy mpanao. Dia nanandrana fotsiny izay dia tonga dia lasa le izy. Daholo tonga dia hoe ara-malagasy le izy, eny sotra, eny amin'ny loko tonga dia loko tsotra reny. Tombotsoan'le izy hoe en fer io zany betsaka ny olona manontany hoe vita zao Noël dia atao aiza io. Afaka anaovana décoration le izy, afaka hoe soloina fitoerana kavina, afaka atao sary, afaka asiana kiraro, resaka déco an-trano indray zany le izy fa tsy voatery hoe ampirimy. Dinany 4 alina ariary hatramin'ny 7 alina ariary ny sapin vita amin'ny vy, miankina amin'ny ahavony ny vidiny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nitaran'ny filotony Ziana Heritaona ny fampiantonany fahefana mpanao lalàna any an-toerana nambaran'ity filoha ity fa isan'ny fanovana lalam-pandroenana mandrapatonga izany fanadina. Son discours à la nation a pris de court les Tunisiens. Manamafy ny toerany amin'ny mahafilohan'ny Tunisia azy Kais Sayed nampindro 20 volana indray ny fiatony ny fahefana mpanao lalàna any an-toerana ahafahany mandray fanapa-kevitra samiriry amin'ny fitantanana ny firenena ary amin'ny 17 Desambra 2024 vao ho tanterana ny fifidianana raha nambarany nanoloana ny vahoaka tamin'ny Aino Amanjery. Mandrapatonga io daty io isy ny fikitiana ny lalam-pandroenana raha ny fanazavany hatrany. Fanovana lalam-pandroenana izay akana ny hevi-bahoaka manomboka amin'ny fandohan'ny taona io ary hofidiana amin'ny volana Jolay 2022. Fanapa-kevitra mamono ny demokrasia izao raisin'ny filoha Tunisiana izao hoy ny fiarahamonim-pirenena sy ny vahoaka any an-toerana. Ireto farany izay nanao fihetsiketsehana nanomboka ny volana Jolay teo ary mamafi hatrany izany. Fototry ny fitakiana ny fametrahana ny tena demokrasia any Tunisia. Ho an'ny mpanao politika, mampanany ho avy ny firenena manoloana izao zava-misy izao. Tsy misy arifana ny filoha amin'ny fandraisana fanapa-kevitra ka raha diso lalana izany andatsaka ny firenena any amin'ny lavaka mangetsoketsoka. Hatreto vokatry ny Covid-19 anatin'ny fahasahiranana ny fiainana ara-toe-karena any Tunisie izay miankina betsaka amin'ny fizahan-tany. Dépendants du tourisme peinent à se relever. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vahoaka amin'ity androany angatrano nanaraka izany soafa tsara daholo. Vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax.
Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.